laha zaho ro hanaraka ny base tuliara zaho fananohitsy io la alika ro babako amindro reniko ka ianareo eto milaza hoe zaho fapora ny base tuliara eo mba miavia koa nareo hagnozo tena ao amy televizion hoe laha fanampera tsy magnaraka ny base tuliara la alika ny babanay amindro renay mba manava an'izay koa nareo Vali nirahabantsika mpanaraka ny pejy eto amin'ny Facebook pejy mpaorre milora olona reo solona valina aty toliara tsy miroro zany sika miainga amizao agnaty posy mbay posy ka koa zala olona avao koa izao sakory koa valy ino mba resaka toliara koa zao zany itovizana amin'olona rehetra de tonga te toliara koa ny tena rehefa nasaina satria ny tena de zanatany toliara boka betroky ny concerné anay zany le base ny toliara amizay mampiconcerné anazy zay zany de rafa inviteny anao na iza mi-invité anao mahampolo any syndicat ohatra de mi-invité anao mpanohitra reo raha manao conférence de presse de eo za manatrika mihaino azy no ninona fifanajana samy malagasy tonga taty koa zany rafa invité zay mahazanatany toliara zay ny cadre ny toliara mahakasika ny hoe zao ny zavazavaina mahakasika ny base de zay omaly de misy zavatra ny tranga satria mi-invité-na koa reo fikambanana mazoto zay manotra ny base toliara tonga tao ry zareo namoaka ny avion pony de ni-invité-na koa ny ray aman-dreny colonel Fanapera ray aman-dreny tanàna azy de tonga teo ni-invité-na koa reo pour ny base de samy tonga teo daholo misy ny observateur de misy ny olona nomena fitenenana zay moa zany anisandreo tsy nazy fitenenana kaposa anisandreo nasaina de tonga satria zay ny olona eto Madagasikara rehefa asaina anao zany de tsy tonga sisy ary ny zavatra hita tamin'ny kabarin'le ny ray aman-dreny Fanaperana de tsy naneho izy hoe pour ny base fa nanazava fotsiny hoe misy technicien nanazava aminay fa za spécialiste matière na resaka fasimainty sy ny sisa ary izy sy ny teny na de raika anatin'ny kabariny hoe pour ny orinasa base sy ny tetikasa base fa noho ny taty aorina natao zany le débat regny mantsona hoe communication ataosika populaire le izy tsy fantatsika ny fandikana azy fa regny zany communication hoe omeny filoham-pirenena fitenenana daholo ny olona rehetra amin'ny masom-bahoaka eo samy mamoraka ny fomba fijeriny mahakasika ny orinasa de misy manao kabaro hoe pour de misy manao kabaro hoe contre fa ny zavatra nitranga de ty isan'ny mampalahelo kely ihany fa tsy mahafaly ny mpanao politika izay manohitra ny orinasa base ny fahatongavany le ray aman-dreny manohitra n'le izy fa n'le présence n'olona fanajana ka nahatonga ny fanirahana mpanao gazety nakany antranony de nentina tany amin'ny studio nampitenenina anatina hatezerina ary mbola nasiana fitaka be vava nefa ray aman-dreny be lonaka hazomanga no fitahinao hoe nalefa ao amin'ny Facebook fa pour ny base anao nefa zavatra tsy nisy ka mitaonany moa zany za efa miresaka matetika amin'ny ray aman-dreny colonel Fanapera hitako ny trano misy azy matetika miresaka zay na zana tekuliara taloha de tafa resaka zay roa na tamizao ankehitry zao hitanareo le sary navokako de tafa resaka ihany koa zahay roa fa 63 ans izy de manana taperamama miaramila azy zay mahavy atsimo andrefa anazy de manana réaction chaud mitovy amiko na za zany miteneninao zany satria za sy ny kabary hoe pour le base de misy mpanao gazety zay amin'ny radio tsy miankina ny nakazy tany nanao le montage de nirangitina izy hoe enao ny pour base fa zay ny malaza amin'ny Facebook eo ary ny mahagaga fa tsy nipivolena amin'ny pazin'le présidence ny le kabarinao fa misy zavatra konokononona any de nisaindao to le ray aman-dreny de nanao réaction chaud de tratran'le piège ny zavatra saly am'ireny na izy ihany koa matokom-bata anazy de tokony nalala hoe za tsy niteny tokony nandazany izy hoe tsy niteneny zany aho fa matozy fantany zalahy ny réaction sy ny sisa na izaza mitoeran'le zanaky n'ilay colonel ray aman-dreny be raha fantatra ny marina ny aorina agny de mety mitezitra ihany am'le manipulateur le nampanao comme azy de magnino olobe ty veretsika manipulena politiquement de manao déclaration
anatin'le kolera anatin'le hatezerana de tratran'ny piège de avy eo no hamerenany an'io zao manahirana de zay ny antsoinatsika malagasy rehetra hoe aza atao kilalao zalahy ray aman-dreny fa lona kenge igny olobe amy tanà ka fitahitsika hoe tsy mivoaka amy Facebook ny resaka anao de anao hono ny teny hoe pour une base nefa zavo avolombelo témoins oculaire parce que j'étais là hier teo za tsy niteny pour une base ny colonel Fanapera ny ray aman-dreny Fanapera fa ny zavatra niteneniny de hoe zao ny misy anekena inazy fa mba asianareo explication scientifique asianareo explication environnementale asianareo explication sociale et économique le izy de anaovantsika débat averina boka amboalohany le débat zay niteneny fa izy tsy niteny pour une base fa le présence ny teo no ny piégevanareo azy teniny zavatra tsy niteneniny anatin'ny sous l'emprise de la colère satria raha angitinareo izy de niteny akatezerana fa raha zaho nitoerany zanakan'io tsy nekeko ny raiko na ny ray aman-dreniko no piégena anatin'ny zavatra salamizany fa tena mampalahelo lalaovina raha politika de falifaly zay nareo fa nanao ny déclaration le ray aman-dreny nefa ny hamerenana ny zavatra salamy regny manahirana ka zay no antsokony mpanao politika malagasy misy ny pour de misy ny contre de misy ny observateur zay reto mbola tsy niteny mahakasika ny zavatra rehetra hoe inona ny teneninay fa atako observateur mato zay tsy nampitenenina de observateur tena fa tsy zay koa zany tsy nampitenenina hoe de ho tezitra ka mba manaova politika mahitsika de aza misy mela haine foana manaparitaka ny zavatra raha fotsiny le fankahalanana fa manjary mahamenatra sy manahirana le izy de niazy zany le ray aman-dreny lalaovinareo mpanao gazety sy le olona manana vision hafahafa satria nareo zany rehefa contre de tsy fanatrika amle olona contre nareo zany de zany foana ve nataontsika to Madagasikara hifankafa azo ataony miady hevitra azo ataony manao débat azo atao manokatra débat sur le plan régional na communal azo atao koa mampanao référendum amle olona zay hitrandrahana any hoe ekenareo sa tsy ekenareo le izy de atao vonitsangatanana izany tsy manaiky ino ny antony tsy anekena izany manaiky de misy maro nisa manaiky koa de misy maro nisa tsy manaiky fa le fikafika salamy regny fangalana baraka ray aman-dreny sy fampangitana ray aman-dreny amindranao ny hainanao amin'ny olona anankiray on parle de Madagascar ankery zareo on parle du pays on parle de notre avenir fa tsy resaka fankalananao olona anankiray misy tomanao ray aman-dreny ampanaovanao ny zavatra tsy tokony ampiteneninao ny zavatra tokony tsy teneniny ampandranitinao ny zavatra tokony tsy haranitra azy de ranitra izy zao de falinareo de nefa raha izy zany fa nifampiantso zao sy ny colonel Fanapera hoe ahoana koa regny ohatra ny lasa masika be anao ka zaho izy nitenenina hoe tsy navoaka Facebook ny kabariko de nitenenina koa hoe pour ny base eo namoa ny tsapasika azy satria izy isany manolotra ny base fa présence le azo fifanajanana na tonga avany teo ka de makasitraka tsika rehetra da manao tour tour de ville ny toliara tsy miroro moa zaho eto koa mampamangy aby tsika aby miarahaba tsika aby pilongo aby sika samy eto de makasitraka topolamaka teliny tompoko aby akory koa he salama daholy anazava ray minitra fotsiny makasika ny raha niseho maly sy ny resaka raha Fanapera io zay miteraka devitra be ao io voalohany dia makasitraka ny ray aman-dreny Fanapera aloha tonga nanotrona nihetsika tao akily malinika omaly nasain'ny filoham-pirenena izy ary nasain'ny filoham-pirenena amin'ny mahampanohitra ny base azy sy ireo fikambanana zay manohatra ny base io zay no zavaniseho omaly nasainy izy ireo no henona izy ireo ary zay ny tena important omaly iny lay filoham-pirenena sa miatrika andreo olona zay tsy mitovy hevitra aminy mihena andreo olona zay mbola manana ahiahy tamin'io base io zay ny important niseho omaly fa misy tsy mahazaka an'izay fifanantonana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpanohatra ny base zay dia niezaka nandeha nandrangotra any colonel Fanapera rehefa vita la hetsika tany akily malinika ka dia tonga tany nitady azy tany mihitsy ireo télé eto Tuliara dia nanontany azy ny zavatra tsy niteneniny ianao ny pour base
zany nanaovana an'le ray aman-dreny nefa mbola tsara nisy ny teny na ny pazeko teto jerevo ny vidéo ny efa navoakany ao amin'ny présidence fa mbola tsara ny teny hoe pour base ny ray aman-dreny Fanampera fa zay no entina nandrangita anazy ianao ny pour base de ny vidéo anao tsy avoakan'zareo efa hain'zareo ny tempérament ny ray aman-dreny Fanampera de manipulena tahaka zay no mampalahelo hoe ray aman-dreny be ohatrany iny zay loloavina tapony loha de manipulenareo amina zavatra ohatr'izany zahay niezaka nitondra azy akitsy-po ny henony izy amin'ny mampanohatra azy tsy nisy influence na kely tsy zazakely iny akory fa tena hoe teneno ray aman-dreny ny soucinao hoe inona ny antony mahatonga anao tsy pour base jerevy le vidéo tena sans filtre iny tsy zavatra ny namboamboariny iny fa ny zavatra ny teneno ny navoaka tao fa ny zava-dehibe de ny fahasahian'ny président nanotrona any reo mpanohatra reo zay ny tena zava-dehibe tao ary zay koa ny tsy ampy ake hatram'izay ny fanatonana eo amin'le tsy fitovikevitra zay ny tsy ampy hatram'izay fa misy tsy mahazaka an'le izy de niezaka nanao manipulation rehetrarehetra tany ambadika tany niezaka nandrangitra an'le ray aman-dreny de mampalahelo raha zany ny pratika sy ny fomba fanaovana politika eto an-tanàna ka tsara ny olona moa no mitsara rehefa avy eo hoe iza ny tena manao politika honnête iza ny manao politika sadasada tahaka reny fa de tsara mpahafantariko anareo vahoaka fotsiny zay ny zava-nisy maly nasain'izy tompoko ny henony izy ary zay fifanatrehana eo mpitondra sy ny mpanohatra zay ny tena important maly makasitraka to